fa mahakasika indray kosa moa ny tontolo iainana sy manodidina ny fanondranana andramena antsokosoko misy indrindra mofo ny fanadiadiana izay atao manodidina an'izay raha andramena izay ao anatin'izay indrindra ary dia misy ny fanehoan-kevitra izay hoentin'ny sekretera jeneraly ny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana dia ho rahantsika ary izay fanazavana izay. Irasantsika moa ny sary manasongadina an'izay fanazavana iray entin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny tontolo iainana izay. Ny fijery amin'izao hoe fomba fanankinana moa dia angambany tsy mitombona ilay izy satria raha isika amin'ny teny izao ny commission de pilotage na comité de pilotage ny Bois de Rose dia azo lazaina mihitsy hoe zavatra mivory isan-kerinandro vao omarinomaly ary izy zao no ny vory zany mandamina ary mamita zany no hoe ahoana marina amin'izay ny tena anaovana an'ilay rafitra hitonana ny zavatra eo farany ka hoe tsy hita ny zavatra marina mikasika izay tsy dia mitombona zay satria tsy mahafantatra ny olona moa rehefa tsy mahafantatra ny zavatra tena misy zany sy ny asa atao amin'izao fotoana dia tsy maintsy mamorona na manetreritra ny eritseriny no iveriny fa famarinana fa ny comité de pilotage dia zavatra miasa ary efa eo ampamaranana ny asa mihitsy ary izy mba tsy ho ilange mazava be nge tenin'ny andriamatoa prime ministre izay pitarika ny comité de pilotage ny Bois de Rose mazava be mihitsy ny teniny hoe alohan'ity farany taona ity tsy maintsy vita ary mivoaka ny fomba hitantarana ny zavatra eo angambany izay tokony hojerentsika fa tsy amorona rehefa ohatra ka tsy ampy ny fahafantarana na ny vaovao everina fa mikasika izy zavatra tenenin'izay ary mbola verika ihany koa ny comité de pilotage ngeka ao daholo ny zay olona tokony technicienne sy ireo mpiara-mombonandro satria azadino ary averimberina andriamatoa prime ministre foana zay hoe itsika nge tsy afaka miasa rery amin'ny resaka Bois de Rose io tsy maintsy miara-miasa mpiara-mombonandro tsika ireo bailleur de fond reo zany ka ireo bailleur de fond reo ngeky fa ao anatin'ny comité de pilotage tsika amin'ny teny zao hoe misy solotena farafaratsiny misy anaky dimy izy no ao anatin'io comité de pilotage io ka everiko fa sarotro ihany ilazana fa anaonao foana amin'ny zavatra ohatra zany enquête parlementaire efa ela no nametrahana azy ary misy tokoa ny indrindra ny eo amin'ny conseil de congrès de transition no lesako efa ela no nanao asa fa za manokana ny any amin'ny direction générale ny forêt tsy fantatro fa mbola tsy nahafantatra zany inona ny valin'ny asa nataony lay le hoe ao anatin'le commission nanao enquête parlementaire